Manabanao ny tokantrano manaraka ny meteora ny sary antsika tamin'ny zanadolana tamin'ity androany ity dia mbola maina tanteraka aloha zany ny andro saika manerana ny nosy ny tisiny reto tambony hitantsika atao atsimon'ny nosy Rahavavy nosy La Réunion ireto ihany koa no isan'ny manakana ny tsokana avaratr'asa eto Madagasikara mahatonga an'izay andro maina izay hatrany atao anatin'ny telo andro aloha dia mbola azo antoka izay volon'andro maina tanteraka izay fa ny maraina no misy ny zavona ho any avoatany ary ao anatin'izay dia midina be ny maripana ambany indrindra zany ho any avoatany zany hoe ny maraina dia tena mangatsiaka ny andro fa ny atoandro kosa dia miverina mafana tsikelikely izay andro izay toy izao ny toetrandrontsika ho any rapiso vao maraina dia misy ny zavona ho any Analamanga, Bondolava, Italy, Vakinankaratra, Moronmania ary ny any amin'ny faritry Matsiatra Ambony mandraondraona kosa ny andro ho any faritra Atsimo Atsinanana sy ny any amin'ny tendrony avaratry ny nosy ny ambony moa zany dia mibalika tanteraka ny masoandro ary ny voatany ihany koa aoriny fisavan'izay andianjavony izay dia miverina mibalika ny masoandro raha ny piso tolakandro maina tanteraka ny andro saika manerana ny nosy ankoatra ny any amin'ny tendrony avaratry ny nosy izay any amin'ny faritry Sofia sy Diana moa zany mety misy ny tandrivindraona amin'ny tsitokotoko ao anatin'izay ho any ilany atsinanany avoatany mandraona ihany ny andro ho any tapakandro hariva zany hoe any amin'ny faraparan'ny tolakandro any tena mety hipetrahan'izay rahona izay ho any ilany atsinanany avoatany ny ambony moa dia mibalika hatrany ny masoandro raha ny maripana voavinavina ho an'izay rapitso izay midina hatrany amin'ny 12 degré ho any Analamanga 10 kosa ho any faritry Matsiatra Ambony eo amin'ny 12 eo ihany koa ho any Vakinankaratra zany hoe ny Analamanga sy faritry Matsiatra Ambony ary koa ny any amin'ny faritry Moronmania tena hatsapana fitinana be zany ny maripana ambany indrindra ho an'izay rapitso izay ny ambony indrindra kosa dia amin'ny 20 hatramin'ny 10 eo ho any ilany atsinanany nosy sy dia miova firy zay toa izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka andrefany nosy iny mafana hatrany ny andro manodidina ny 30 ka hatramin'ny 4 degré ny maripana ho any morontsiraky Madagasikara zany ho any androny talata kosa indray misy hatrany ny zavona maraina ho any avoatany voakasika hatrany moa zany ny faritra Analamanga, Bondolava, Itasy, Vakinankaratra, Moronmania ary ilany atsinan'ny faritry Matsiatra Ambony mitatra kely hatrany amin'ny faritry Alaotra Mangoro izay zavona izay ho any androny talata izay hatrany ny ambony dia maina tanteraka hatrany ny andro ny maripana vinavina amin'izay androny talata izay eo amin'ny 1 degré eo no any Vakinankaratra 30 degré kosa ny Analamanga sy ny faritry Matsiatra Ambony ny morontsiraka kosa tsy dia miova firy ny atoandro moa zany araka ny valatsika teo dia mbola mafana aloha ny andro eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo moa zany ny voavinavina amin'izay talata izay ho any avoatany manokana androny alarobia kosa indray amin'ny ankapobeny zany aloha dia mbola maina ny andro na dia somary efa tsy dia tana izay zavona izay loatra ho any avoatany ny any amin'ny tapany atsimo zany hoe ny atany faritra Atsimo andrefana no mandraondraona ho any tapakandro hariva izay mety hisy ny tandrivindraona mahalana ao anatin'izay somary ambonimbony ihany ny herintsika mety hisin'izay tandrivindraona izay ho any atany faritra Atsimo andrefana fa ny any amin'ny tendrony avaratra kosa dia eo amin'ny mandraondraona hatrany aloha zany ambany kokoa zany herintsika mety hitrangana rotsakorana amin'ny tapany avaratry iny ny ambiny dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay androny alarobia izay raha ny maripana ambany indrindra aloha dia midina 10 degré hatrany ho any faritry Vakinankaratra eo amin'ny 30 kosa Analamanga sy Matsiatra Ambony ary ny ilany atsinanany nosy eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ambany indrindra ny atoandro kosa indray dia mafana hatrany ny andro indrindra ny morontsiraky Madagasikara tombanana hatrany amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 degré celsius izay maripana ambony indrindra zay raha ny morontsiraky Madagasikara hatrany izay ny meteontsika tamin'ity androany ity raha fizy iray fotoana manaty be